Hetsika ho fanomezan-dra ho an'ireo marary mitady izany indrindra fa ny voan'ny aretina drépanocytose no nataony vehivavy valomarsa. Nandritra ny fankalazana ny 40 andro natokana hiadina amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy. Androany zany ny fikambanam-behivavy rehetra ato amin'ny valomarsa dia nanao fanomezan-dra maimaim-poana ho an'ny ankizy tratran'ny drépanocytose ato amin'ny hôpitaly be. Sy ny hôpitaly izay makara ato amin'ny toerana rehetra izay makara ato amin'ny hôpitaly. Natao izao hetsika izao ny fanandrifindrindra amin'ny 40 andro izay natokana nankalazana ny fiarovana fampihenana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Zany hoe io 40 andro io zany manomboka amin'ny 25 novambra ka hatramin'ny 10 desambra. Dia tafiditra amin'izay zany ny daty androany 30 novambra izay novidina eo amin'ny fikambanam-behivavy hanaovana izao fanomezan-dra maimaim-poana izao. Hetsika natao ho fanentanana ny tsirairay mo no antony nanaovana izao hetsika izao mba hatsapahany be sy ny maro fa ilaina ny ra ary izay manome ra dia manome aina.